Halleloia, halleloia. Miarabanao a tratran'izao andro maraina ny 14 ny volana Jolay 2024 zao. Ianao zay manaraka ana amin'izao maraina zao na dia aiza na aiza misy anao a, tonga soa eto amin'ity fandaharantsika mahafinaritra anina saza ity. Ary mandratena fa salama tsara ianao. Zao aloha dia faly miaraka aminareo eto satria izay napetraka Andriamanitra tatao poko zao maraina zao everiko fa hikasika olona maro. Angamba mety ianao mihitsy zany. Hiresaka momba ny dihtsika izao, tsy ny fiafarana fa ny dia izay ataontsika eto tany. Azadiny fa ity volana ity dia fifandraisana akaiky amin'ny Jesosy Kristy mpanjaka. Amen. Matetika rehefa mivavaka tsika dia mangataka amin'Andriamanitra hoe aseho antsika ny fiafaran'ny dia izay ataontsika. Ohatra hoe misy zavatra angatanao, te ahita an'ilay vokany eo ianao, te ahita ny tampony indray mandeha tsika. Fa Andriamanitra kosa tsy ny fiafarana no anombohan'ny zavatra, fa manomboka amin'ny hoe miara mandeha amiko anio ozy ny tompo ankehitriny any izay misy anao, miara mandeha amiko ozy ny tompo. Matetika tahaka an'ireny vehivavy bevoka ny fianakaviana nefa te ahita an'ilay zaza, nefa tsy maintsy miandry 7 volana zay vao mahita an'ilay zaza, satria fataro fa Andriamanitra dia afaka manome antsika avy hatrany izay tadiavintsika. Ary ohatra moa ianao ka mikatsaka ny ara-panahy dia avy hatrany izy afaka manome anao ny harena ara-panahy rehetra izay irintsika. Manana ny hery anaovana an'izany izy, fa tsy izay ny fomba nofidiany asany aminao. Aleony manangana miaraka aminao tsy kelikely, satria hoe tsy manana hafainganam-pandeha izy fa satria fantany izay ilaina mba haharitra. Ny dia eto tany mantsy indraindray dia tena sarotra. Misy fotoana zay hoe lasa mavesatra ny dingana rehetra tao. Reraka tsika manontany tena raha mbola tokony hoe ino, raha mbola tokony hanantena, raha mbola tokony hifikitra. Tahaka ny hoe raha miakatra tendrombohitra ianao dia tsy ary tonga dia hoe ho tonga eny an-tapaka voana iny. Eny ny tanjony zany hoe tonga eny amin'ny tapaka voana ny tsirairay, fa mila manao ezaka tsy kelikely, manao dingana iray na dia kely aza fa mandroso. Alleloia. Ary izay no mahakasika ny foko ato amin'ny Salamo 7:30 moa no tena milaza an'izay, sy 4:20 hoe tena milaza zany Andriamanitra amin'ny fomba tena tiako hoe ny dian'ny olo-marina dia ahoriny Jehovah, ahoriny. Ary na dia lavo azy izy, na dia mangozohozo azy izy dia tsy horingana tanteraka, satria inona ny antony? Tantanan'Andriamanitra izy. Amen. Tantanan'Andriamanitra ianao e. Amen. Renao ve zany na dia tafitohana azy ianao eo amin'ny dia izay andehananao, ny tanana mitantana anao dia tsy hamelanao fa mitsangana hatrany, dia mandroso hatrany. Amen. Omeko ohatra anankiray ihany koa ianao, tsotra anankiray hoe mivavaka ianao zany mba hisokafany lalana, na ara-boly, na ara-pianakaviana, na ara-kaso, na inona, kanefa ny ohatrany hoe tena tsy mihetsika zany le izy, na hoe mihetsika fa tena miadana, na koa hoe tena tsy dia mahita zavatra mitranga be ianao dia eo nefa le fakapana eritreretana fa hoe adin'Andriamanitra angambany ianao, na hoe tsy mendrika angambany ianao, na hoe tsy ampivavaka angambany ianao, na ohatrany hoe misy zavatra tsy ampy zany.
dia tena miteny anao aho hoe tsia tsy zany mihitsy. Andriamanitra mandritry ny zany fotoana izany dia manangana zavatra ao anatinao ao izy. Tsy manodidina anao fotsiny izy fa ao anatinao ao satria ny dianao dia tokana. Tsy mitovy amin'ny olo-kafa, tsy mitovy amin'ny izaniza ny dianao eto an-tany. Na olona samy eo an-trano aza, enina dia mpivady aza dia tsy mitovy ny dia. Mety tafaray amin'ny lalam-piainana fa ny dia izay entiny tsirairay avy eto amin'ity tany ity dia tsisy mitovy na dia iray aza. Ohatra hoe isika hoe misy mpivady ao an-trano dia ny ray makany Rosile, no ny ray makany Port-Louis, andro ray io, ora ray io, tsy midika izany hoe misaraka mpivady fa tsy mitovy fotsiny ny atao sy tsy mitovy ny dia le. Dia izay no tenenako anao hoe tokana ny dianao eto amin'ity tany ity. Ka izao no nangatahako aminao ary mba ho ataonao androany amin'ny fomba tena hoe mivaingana izany. Voalohany aloha atsaharo ny fampitana ny dianao ny amin'ny mpiara-monina, ny amin'ny rahalahinao, ny amin'ny anam-bavinao, amin'ny finoana na ilay olona arahanao na olona izay hoe hitanao mety izany hoe na ao Facebook na hoe izay olona efa mahomby tanteraka. Atsaharo ny mampitana ny dianao amin'ny olona hafa fa ny dianao dia anao iny. Ary ny fatokinan'Andriamanitra dia tsy refesana amin'ny hafainganany fandrosoanao. Faharoa, ary zava-dehibe mahary anareo tsara. Everiny sehatra iray hoe saika avelanao satria mafy ny lalana. Ilay irianao nefa mbola tsy tonga foana mifikiry ianao, mifikiry amin'ny Jesosy ianao. Na dia tsy hitanao aza ny tampony, na dia tsy azonao aza ny lalana hitondrana anao, fa Jesosy Kristy tianao ary tiany hoe mifandray akaiky aminy ianao satria izy no mitantana ny tananao, izy mitantana ny dianao, izy manorina ny dianao, izy mitondra anao eny amin'ny lalana tokony andehananao. Izy miteny anao hoe na dia mafy aza anaka fa zao manova dingana foana na kely aza, fandray androany ianao tsy maintsy tonga eny amin'ny faratapony foana. Amen. Satria zany ny atao hoe finoana. Tsy mahita ny dia manontolo indray mandeha ianao fa ny fitokina n'ilay nahita ny fiandohany sy ny fiafarana dia ny fitokina n'ilay alfa sy omega. Amen. Mahatoky azy ianao satria isika tsy mbola mahita ny farany fa izy efa mahafantatra ny farany. Karakaina angamba ny toetany amin'ny sasany aminareo zao na amintsika. Ohatrany hoe toy ny any an'efitra mihitsy ny azontsika. Fa lazaiko aminareo ampatokina zao maraina izao. Misy fahagagana miandry antsika ao aoriana ny fiolanana ery aloha ery. Mijanona fotsiny amin'ny lalana novidino anao. Tsy ny lalana iray hafa fotsiny ihany akory, fa ilay lalana tena lalam-piainana dia ny fifandraisanao akaiky aminazy mba hahafahanao mamoa ary mamoa be dia be eo amin'ny fiainana. Jaona toko 10:10 teny hoe ny favalo izy tonga ninona mission favalo dia ny andringana, ny amono sy ny angalatra. Fa izy kosa Jesosy Kristy dia tonga ny amin'ny fiainana ary fiainana be dia be. Mitoery ianao eo amin'ny lalam-piainana dia eo amin'ny fiainana be dia be dia le fifandraisana akaiky miaraka amin'ny Jesosy Kristy tomponao. Amen. Hitahanareo be dia be ny Andriamanitra ary raha nakasika anao zany hafatra izany dia zarao amin'ny olona ray izay mila an'izany tenin'Andriamanitra izany zao maraina izao. Ary manome fotoananao ara-pitso 5 ny volana Jolay. Aza dino mitoery ianao ary mandrosoa na dia kely fotsiny aza ny ataonao fa mandrosoa manova dingana anankiray na dia kely aza. Mifikira amin'Andriamanitra, mitoery aminy ary indrindrandrindra oka ianao hanana fifandraisana akaiky amin'ilay izay mitazona ny tananao amin'ny tanany ankavanana dia Jesosy Kristy izany.
amen. Ary eny tokoa fahasoavana sy famindrapona anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao, dia toetra ohatran'i Jehova andro lava ianao ampitiavana be dia be Docteur Ina Telesphore ihany.